tandindondoza ny vahoaka malagasy ny piasan'ny jiramasy ny fireneny iray amanontolo manoloana ny zava-misy ankehitriny mahakasika ny olonan'ny restaurant malagasy ho ny piasan'ny jirama androany tsy manaiky ny sata vaovao ny orinasa jirama ireo piasa ao aminy no ifanapaha-kevitra io mamono ankolaka ny piasa sy ny mpanjifa ho ny fanambarana nataon'izy ireo nandritra ny fionambe ny piasa ny jirama teny mandro seza na hitain'ireo piasa avy amin'ny faritra maro mitodika aminao izahay piasan'ny jirama tsy manaiky ny fananganana ny jirama SA nalaina tamin'ny lalàna 2014-014 tsy manaiky ny amadiana ny orinasa jirama ho société commerciale na orinasa mitady tombom-barotra fa kosa ny orinasa jiro sy rano malagasy dia tokony hijanona hikarakara ny vahoaka malagasy tsy mitady tombony fa manodina ny tenany afaka mikarakara ny tenany sy ny vahoaka malagasy mitodika aminao zahay fa tandindomondoza ny seha-piarina rehetra eto Madagasikara tandindomondoza ny vahoaka malagasy tandindomondoza ny piasa ny jirama raha tambatra dia tandindomondoza ny firenena miantso anao zahay hifampiresaka mivantana hifanazava ary handray fanapaha-kevitra miaraka isika ny amin'ny amtena izay rehetra ka mamotika ity orinasa ity vonina izahay tambabe ny mpiara-miasa jirama manerana ny Madagasikara hanarina ny orinasa jirama amin'ny fanjakana 100 isan-jato tsy makatombony ho an'ny olombitsy vonina izahay hikarakara ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny fanomezana jiro sy rano manambana hiditra amin'ny fitokoana anaraka izany hipiasa raha tsy misy fandraisana andraikitra manoloana ny fangatana izy ireo raha ny fanamafisana raha tsy mivaly efa nanapa-kevitra ny tambabe zany fa mety roso amin'ny fitokonana ny piasan'ny jirama ny piasan'ny jirama manerana ny Madagasikara namafy ny fitakiana araka izany ireo piasan'ny jirama manerana ny Madagasikara tsy latsaky ny telo arivo izy ireo no ny ray feo tamin'izao fitakiana izao voarakitra tao anatin'ny sora-baventy na ratiratin'ireo piasa tany Toliary ihany koa ny fitakiana ny famitra-pialà ny tale jeneraly ny jirama miantso ny sely fifampiresana ny piasa amana faranjaingana ny olana sy tetiavana vaolana miaraka manoloana ity tranga ity ampahany amin'ny drafim-panarenana ny orinasa jirama nankatoavin'ny fanjakana ny fampianana ny fatiantoka amin'ny siatry ny jiro sy rano fampitomboana ny vola miditra tafitra anatin'izany ihany koa ny fampianana ny fanjifana solika sy ny isan'ny piasa amin'ny alalan'ny fampandehanana amin'ny sotro ronono andrasana ny toy ny raharaha nolanin'ireo solombavam-bahoaka tamin'ny endrina sy mpanitsiana sina sy mpanovana omaly ny tolo-dalana fehizoro larana aotraoatra sivy tsipika 522 bara sena bara PPL manampy fepetra ao amin'ny lalana fehizoro larana 512 tsipika aotraoatra fito izay mamaritra ny fitsipika mikasika ny fomba fiasa sy ny fanendrenan'ireo olona izay tapitra fepito-piasana ny volana janoary 2022 ho avy izao lany maro anisa tao anatin'izany mahakasika ny mpifidy lehibe na ny antsoina hoe grands électeurs hifidy izay ho senatera amin'ny fifidianana izay ho vinavinaina atao ny volana desambra 2022 izao solombavam-bahoaka vitsy no tonga niatrika ny fiviriana omaly sy ny 12 minitra mialohan'ny fifidianana dia natonga procuration avokoa ireo solombavam-bahoaka tsy tonga tao anatin'ity androm-panjakana mpanao lalàna ity kitoto ary tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ary tsy mbola nisatra amin'izay teo amin'ny lampany anteny meram-pirenena ny fomba fanaovana fifidianana omaly izay natao tamin'ny fifidianana tamin'ny alalan'ny latsabato kanefa lalàna no resaka hoy ny solombavam-bahoaka maître Antra Razafimanantsoa izay tokony atao tamin'ny tsangatanana araka ny fomba fiasa hatramin'izay tsy nivoarakitry ny lalàna
ho lasa fomba fanao indray ny endrika tsy fanaran-dalàna tahaka izao izay manimba endrika ny antenimiram-pirenena. Azo ny pomba ny fanjakana rehetra mihitsy ny solombavam-bahoaka zany mpanoana fanjakana nanao nangataka session extraordinaire en plus zareo raha ohatra ka nangataka session extraordinaire andanina ny lalàna hoe tsy maintsy lanina iny foana. Azo natao ihany koa nanemitra ny iny fotoana satria ny solombavam-bahoaka anankiray to nangataka hoe manina raha atao ram'lakamisy fotoana nafahana ny antso ny solombavam-bahoaka rehetrarehetra satria fahita fa fitsikely ny solombavam-bahoaka manjary tsy mety intsony zany aorianao lasa ho fomba fanao zany hoe ny lalàna zany dia afaka fidina ohatra n'iny nanaovana anazy omaly iny dia na inona zavatra ho tenenina zany dia zay no zavatra ho atao hoe atao latsabato miafina dia homena procuration ao anatin'ny fotoana kely fa vita manao procuration fa procuration de complaisance moa le izy. Nanamafy ity solombavam-bahoaka ity fa ny fanaovana tsinitsiny ireo fifidianana izay tokony natao kanefa tsy mbola vita hatramin'izao ny tsy fanatanterahana ny fifidianana ireo mandrafitra ny antsoina hoe collège électoral na ireo mpifidy lehibe izay mifidy ny oloolona araka ny voalazan'ny lalàna toy ny fifidianana lehibe ny faritra sy ny mpanolotra sy miparitra. Tamin'ny fifidianana farany teo fifidianana l'olona tamin'ny 5 taona lasa dia efa nametraka olona nio ary natonga polémika mihitsy hoe misy collège électoral mbola tsy eo akory na hoe nisy fifidianana be ny tanàna tokony naverina dia tsy naverina mihitsy mandrabatapitry ny mandahany be ny tanàna dia hoe tsy tokony hiverina intsony ireny zavatra ireny 5 taona ve tsy nahavita nanao an'izay namonova an'izay nomana tamin'izay satria tokony nanao fifidianana régional aloha tsika dia nanao fifidianana natao ara hoe tsy nanao fifidianana provincial fa mba farafaratsy ny averina ihany koa ny fifidianana zay efa nanana nisy district ao anivony ao amin'ny fitsarana ny sahana ny fifidianana be ny tanàna teo reny afaka averiny re arafa miandry izany fotsiny seni miandry izay fanapa-kevitry ny gouvernement azo nidirana zany fa manina andrasana ohatran'izao zany dia ohatrany hoe manao tsinitsinina ny vondrom-paritra ifotony ny collectivité territoriale décentralisée kanefa ny Sénat no pia na hoe misolotena ny CTD zay ny voalazana lalam-pandrenana hoe le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées tokony ny Sénat zany nefa niomana tamin'izany fa hita ihany moa zany izy ny fikoropahana tao anatin'izay satria tsy anao tsy manana volonté anao fifidianana akoatran'ny fifidianana l'olona zany mitondra fanjakana raha iny zavatra mitranga iny dia lasa manao tsinitsinina ny interprétation manokana zany lasa manao tsinitsinina ireo fifidianana izay tokony ho atao. Naharitra minitra maro ary niteraka adihevitra goavana ny fandinihana ity tolo-dalàna ity tena anivon'ny antenimiram-pirenena omaly mitsipaka ary nandahatra amin'ny farany fandaniana izany ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoherana noho ny tsy fahafenoan'ny fepetra toy ny tsy fampiny fetrisana ireo solombavam-bahoaka amin'ny fandaniana lalàna izay ankina ny fiainam-bahoaka ka mila fandiniana lalina. Nanisingizina ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena androany fa tsy tokony hemitra intsony ny fifidianana izay oloolon'i Madagasikara izay votapitra feptom-piasana ny volana janoary 2024 avy izao. Finiavana politika anomezan-danja ny tena fitsinjaram-pahefana tena izy mihitsy no tsy misy ka tsy ary tanterahana ny fifidianana ireo collège électoral mialoha izany araka ny voafaritry lalàna hoy ny fanamafisana. Tsy tokony ho sakana amin'ny sady tenenina izao tsy tokony ho sakana amin'ny fifidianana zay ho atao ny tsy mahaeo ny collège électoral sasany satria matetika tsika malagasy rehefa mahazo toerana zany de ohatrany mamo zany le toerana de te hifikitra amin'ny toerana io foana de mitady fomba rehetrarehetra zay atao zay mba ataotsy hoe hipetrahantsika eo fa aminay zany a de izingizininay eto fa finiavana politika fanapaha-kevitra politika ny tsy ampy eto amintsika ka mahatonga atsika mbola tsy manao fifidianana satria raha ny fepetrany raha jerentsika manana majorité nge ny antokony fitondrany raha eny ambeny tanàna sy amin'ny resaka conseiller tsy hitako zay antony mampatahotra azy fa mety zay le finiavana zay satria moramora kokoa ny andraisan'ny gouverneur baiko avy amin'ny fitondrana fohibe no ny andraisan'ny lehibe ny faritra zay anarany eo na gouverneur zay voafidy mba voafidy fa averimberina zany a fa raha manam-piniavana ka anome lanjany atao hoe décentralisation na fitsinjaram-pahefana ny fitondrana dia tsy hitanay zay antony tsy anaovana fifidianana lehibe ny faritra eny fa namelohan'ny volana décembre aza. Mibaribary manoloana ny tranga tahaka izao ny fanomezan-danja ny kolotsaina tsy manaja lalàna hoy ny fanamafisana. Le kolotsaina tsy manaja lalàna nge ny olany zay ngamba no azoko resahana azy tsy voaja lalàna zany mametraka mazava hoe ireto daholo no afaka mifidy de isika manao itsindalana hoe tsy maninana de ity ihany aza zay nge le olany
le kolotsaina manaja lalàna mihitsy zany no verina eo mahetraka olo no anatin'le izy ilay fanamaivanana ny fitsinjaram-pahefana satria raha tendrena de tsy maintsy responsable vis-à-vis ny olona nanendry azy ilay olomboatendry ka am'izay fotoana zay mora ny mibaiko azy fa raha ny fidin'ny olo izy farafaratsy misy question de redevabilité ao anatiny farafaratsy ny mpifito mba afaka miteny hoe tsy zany ny fidianantsika anareo tsy zany le izy any foana angamba hitako hoe le point ao anatin'le raha ny rehetra ho ny kamefkino hoe ny fanatsarana ny zotra-pifitianana rehetra eto Madagasikara anisan'ireo nanome tolo-kevitra eo amin'izany izy ireo nay dia tsy tokony hevitra olo tokana na hevitry ny antokotokana na firena tokana no tokony anatsarana ny rafi-pifidianana misy eto Madagasikara fa tokony alaina ny hevitry ireo rehetra zay veritsika io voakasika ny fifidianana eto Madagasikara raha ny voalaza ny lalàna ny seni no manolotra ny dadi-pifidianana any amin'ny fahefana mpanatanteraka izay mpanapa-kevitra ho amin'ny fanatanterahana sy ny androm-pifidianana voarakitra mazava ao anatin'izany fa mpifidy vaventy no manatanteraka ny fifidianana dia ireo olombofidy avy amin'ny komina avy amin'ny faritra sy ny faritany ka hitakiny KMF-kino hoe ny anatanterahana ireo fifidianana roa faran'ireo raha tsy aivina mantsy tsy nisy efa tsy ireo avy amin'ny olombofidy ny komina ihany no nanatanteraka fifidianana ololona faranteo tapidalaka le ny fitondram-panjakana sahirana ary manana olana rabola ka tsy maintsy mampiatra ny fepetrapetraky ny mpamatsy vola amin'ny fanapaha-kevitra mpiatra etra TVA 10 isanjato amin'ny zana-bola amin'ny findramam-bola eny amin'ny banky izay fanamafisy ny fikambanan'ny banky rehetra eto Madagasikara manaprofo ny zava-misy fa tsy manana fahaleovantena raha toekarena i Madagasikara na ilay antsoina hoe souveraineté économique hoy ny mpanao politika androany io zao dia efa tsy hananantsika le souveraineté économique ny filohan'ny repoblika ny teny hoe raha mbola miaraka amin'ny mpamatsy vola tsika na firy taona tsy ho tafavoaka dia io izy hitantsika io kenda tsy afaka tsony le fitondram-panjakana tsy mahita vola kirakiraina dia tsy maintsy manaiky ny recommandation efa niodikodana anie le fitondram-panjakana saiky tsy hanao an'io e fa tsy maintsy nanao an'io satria kenda tsy mahita vola dia io miodikodina any amin'ny pays arabo any amin'ny sinoa any amin'ny rehetrarehetra io mitady zany fomba hahafahana miara-miasa mba hahatsara ny le tontolo ara-toekarena samihafa ka kenda izy io zany fa ny olana ao anatin'izay dia le endriky ny fandrarana sy le fahatokisany olon-tsotra zay hahatokony ny banky zany dia lasa mahazo vana sy miroborobo ny findramam-bola madinika dia rehefa betsaka ny findramam-bola madinika zany dia tsy dia lavorary amin'izay fotoana izay ny fomba tena fikarakarana le tontolo ara-toekarena amin'ny akabeany zany miatra manomboka androany iray joay ity fepetra ity raha ny fanazavana ka hiara-ny TVA 10 isanjato avokoa ireo rehetra nindram-bola nanomboka ny 1 janoary 2022 no ny fampiarana ny effet rétroactif tranga izay amony ny sehatra tsy miankina sy ny olo-tsotra raha ny fanazavana tsy ampy nanafena ny fanazavana ka mitarika faneho-kevitra sy adevitra maro raha ohatra zany ka misy ny fampidirana an'le TVA 20% efa nisy tany aloha izy ministry ny économie sy ny finance ka tsisy izy taty aorina dikan'izay tsara ny toekarena ilay firenena iray dia afaka ny foanana zany izay TVA zay fa matoly izy nampidirina amin'izao fotoana izao zany dia tadiaviny lay fidiram-bola sy fandrindrana n'lay raha raketra n'le firenena anankiray satria mikaroka vola le État malagasy sahirana izy dia io ny recommandation nomeny ny FMI zany ny olana anatin'io satria rehefa mindram-bola ianao dia manao investissement zany ka raha 20 isanjato zany akoatry ny intérêt alain'ny banky 20 isanjato ny TVA zay ny banky manelanelana amin'ny fanjakana sy le client ny atao hoe client orinasa na olo-tsotro io zany zay manao findramam-bola dia dikan'izay ho récupérer le client le 20% amin'ny alalan'ny fampiakarana entana raha ohatra izy zany ka mindram-bola ka hanao investissement dia hampiakatra ny vidiny entana izy satria tsy maintsy ho récupérer le 20% sy le intérêt nalain'ny banky ny intérêt nalain'ny banky mijanonao amin'ny banky ny 20% makany amin'ny fanjakana iny hita foana amin'ny alalan'le état financier azadino ange orinasa ihany anieny banky ary manana présentation na état financier isa-taony ary fantatra daholo ny rapport rehetrarehetra amin'izay fidiram-bola amin'ny alalan'ny chiffre d'affaires ao amin'izany banky zany dia tsy maintsy tonga dia sorona mivatana amin'iny le izy ka raha miteny zany le ministre hoe ny banky mandoan'io effectivement zany ny tena marina fa tsy ny client na ny société koa na ny olo-tsotra ndeha ilahatra any amin'ny centre fiscal dia hoe ity le 20% nay fa efa misy an'le banky zay nanaovana an'ilay findramam-bola eo tsy misy lalàna tsy azo iverenana rehefa hita fa tsy tera-boka-tsoa ho an'ny rehetra hoy ny fanamafisana tsisy an'izany lalàna tsy
tsy hiverenana zany rehefa fantatra fa tsy hitera-boka-tsoa le izy. Betsaka ny lalàna na atao tsinitsinina teto Madagasikara, na lalam-pandrenana io, na lalàna tsotra izay nitsahana décret, na lalàna tsotra izay nanaovana fandinganana tsotra tsy ny rarahina zany de hoy za hoe azo atao foana miady hevitra amina lalàna rehefa heverina fa tsy mety. Donc zany afaka miconvoquer session extraordinaire zany gouvernement raha ohatra miteraka hevitra na zany tsy mbola ampiarina aloha fa miandry ny session budgétaire mois d'octobre zany dia halana esorina ao anatin'izay de anjara ny fitondram-panjakana indray rehefa avy eo no mandresy lahatra ho an'ny mpamatsy vola hoe tena tsy mety tokoa le izy fa aleo mijery option hafitsika raha ohatra te hanatsara ny teti-bolam-panjakana zany. Ny farana tamin'ny fomba ofisialy androany asan'ny sampandrara amerikanina misana ny fampandrosoana iraisam-pirenena na ny USAID eto Madagasikara izay niasa teto amintsika nandritra ny 70 taona ka ny departementam-panjakana amerikanina no iandraikitra ny fitantanana sy fanatanterana ireo tetikasa ny USAID teo aloha ho ny masivo amerikanina androany nandritra ny fanamariana ny 770 taona nanambarana ny fahaleovantena ny États-Unis. Manomboka anio dia ny farana amin'ny fomba ofisialy ny asan'ny USAID ka ny departementam-panjakana amerikanina no iandraikitra ny fitantanana sy fanatanterana ireo tetikasa ny USAID teo aloha. Raha ny farana ny asan'ny USAID, izahay kosa dia manamafy ny finiavanay amin'ny fanampiana anavotana aina ireo malagasy an-tapitrisany hitondra ny itetikasa anatsarana fahasalamana ary amin'ny fanampiana ara-tsakafo anaty hameany ary anampiana ireo malagasy amin'ny fiatrehana fivaovan'ny toetrandro. Manoloana zany dia nangataka ny sinadinika teknika irosoana amin'ny tetezamita ny delegasiona malagasy ho fiatriana ny zavamisy. Ankoatra ny USAID dia anisan'ireo fandaran'asa amerikana eto amintsika ny Peace Corps izay misehatra amin'ireo sekoly eo amin'ny divon'ny toeram-pitsaboana ary ireo fikambanana ifotony amin'ny sehatra ny fambolena sy ny fampandrosoana ny tanora manerana nosy. Hatramin'ny taona 3,790 nisiny dia 9,990 mahery ireo mpilatsaka ny sitrapo amerikanina tonga teto Madagasikara. Feno 7,700 taona ny nanambarana ny fahaleovantena ny États-Unis. Nanamarika ny masivo amerikanina Claire Pierangelo fa nisan'ny fototra hijoron'ny firenena ny fiheverana fa ny fankatoava ny vahoaka no mampijoro ny gouvernemanta ka ny zo sitrany dia tsy avy amin'ireo mpanjaka n'ireo gouvernemanta fa zo miorina amin'ny maha-olombelona. Io foto-kevitra io izay milaza fa miainga avy amin'ny vahoaka ny fahefana no mbola fototra iorena ny demokrasia amerikanina raha ny fanazavana. Anikana misedra olana aza ny firenena amerikanina na miady hevitra na tsy mitovy hevitra dia io foto-kevitra inono io no nitarika ny diny efa ho 5,900 taona izao. Aritra herintaona ny fanamariana ny 5,900 taona nahaterahany États-Unis. Ity taona ity ihany koa no ankalazana ny 5,900 taona ny fifandraisana ara-diplomatika ofisialy eo amin'ny Madagasikara sy États-Unis. Ny taona 5,770 États-Unis no nandefa ny konsily ofisialy voalohany ny kolonely William Robinson tany amin'ny seranatsambo ny Toamasina. Nanomboka tao ny fiara-miasan'ny firenena rotonta izay mifototra amin'ny sotoavana sy laharam-pahamehana iombonana. Dia ny fandrosoana iombonana, ny fanjakana tandalana, ny fahasalamana, ny fampandrosoana, ny fanabeazana sy ny filaminana ary ny asin'ny maha-olona ho an'ny vahoaka ny Madagasikara. Mampivara-ontsana sy mahonena ny tranga fahafatesan'olona ampolin'ny maro ao ikongo amin'izao fotoana izao. 20 ireo namony aindry any an-toerana vokatry ny tazomoka ho ny gazety mpiseho isan'andro iray. Ampiadiana amin'ny aretina ny filazana vaovao marina sy ny mangarara momba ity tranga ity. Tsy ny fitsaboana ny zava-dehibe fa ny fisoroana mialoha ho ny fiarahamonim-pirenena. Misy ny rafitra apetraky ny fitondram-panjakana iadiana amin'izany aretina izany saingy tsy maharitra. Tsy tokony isy zava-mitranga vao hikoropaka fa mila fametrana rafitra ampiarina mandava-taona. Hoe fisorohana zany ny tena zava-dehibe ary ny fisorohana no antom-pisian'izy ireny voalohany fa tsy hoe fitsaboana zany. Ny fizahana ara-tsakafo efa misy tompona andraikitra isan'andro isan'andro fa mazana zany efa misy zavatra mitranga vao tena hita izy ireny hoe dorana an'izao fa lany daty savana ny daty ny sakafo rehetrarehetra eny am-pivarotana. Dia ohatr'izany koa hitantsika misy fotoana jerena daholo ny balansy amin'ny fandanjana rehetrarehetra zany hoe zavatra tsy maharitra foana zany no hitantsika fa zavatra mandalo. Dia ireny zany no atao ampitaina amin'ny fanjakana hoe rehefa mametraka rafitra dia tokony rafitra hiasa mandava-taona no apetraka
zany hoe rehefa manao fizahana ny datin'ny sakafo dia tokony miasa mandavataona reny ary tokony hisy an'ireny iraky ny Madagasikara zany na izany naty zany ny vaovao zany tsy tokony ho afenina satria ny filazana an'ilay vaovao nge dia efa ady amin'ilay aretiny satria iny mitarika ny olona andeha hisoroka zavatra anankiray raha toka mahafaty le izy dia nanapa-kevitra ny andeha fampitsabo sy fanafody any an-toerana ny fitondram-panjakana ka isy ny fizarana CVO ny fanentanana ny olona ampiasa lay misodomoka sy tsy hanao dokotera tena ary anatona tobo-pahasalamana ara-potoana. Eo ihany koa ny fanaovana asa sosialy sy fanadiovana faobe ary ny fanamafisana ny fandriampalemana ny fotony. Ankoatra ny fitsaboan'ireo olona, vahaolana aingana indrindra ny famonoana moka izay fototro ny olana onika mavokiny hoe atao misy ny tazomoka moa dia misy ny moka novel ny fanjakana manao ny communication foana makany amin'ny hoe fampiasana lay misy sodomoka fa azadiny fa ny moka any amin'ny sisiny manomboka amin'ny efatra dia efa manaikitra dia aminay zany a dia ny famonoana moka angamba no hitanay ho vahaolana ataontsika hoe afaka ialana amin'izao akoatra ny fitsaboana ireo zay efa ao anatin'ny aretina. Raha mpitondra mitsinjo vahoaka marina, laram-pamiaina tokony fitorana mafy ny maha-olona ho hiatran'ny fanazavana. Mpamiaina dia hoe lafy ny maha-olona foana hoe mila olona velona tsara zany amin'ny ara-tsakafo a, mila olona salama tsara zany a. Ireo zany tena fototra satria ny olona hoe afaka miaina fa anaty fahasalamana misakafo tsara no afaka mamokatra ho an'ilay firenena fa amintsika zao zany a ohatrany hoe ny olona efa nona indray a dia niampy an'ity resaka hetra sy ny tariny ity a dia ohatra vao maika hoe manao tsindrifa lavo indray ve le fanjakana zany satria ny fanjakana no nantenaina hoe amorona asa sy hanome karama mahavelona dia lasa hoe ny fanjakana indray zany lasa mitsetsitra n'ilay olom-pirenena ankehitriny nefa sady tsy vitany namorona asa tsy vitany manome karama mahavelona dia zany hoe mba asio asin'ilay olona asio asin'ny fiveloman'ny olona rehefa tsy vitanao ny mamelona azy andavanandro dia izay mahatonga azy mitrosany e tsy favitantenany ny mahatonga ny olona mitrosy dia zany hoe misy défaillance mission any fitondram-panjakana le hoe tokony aleo tena ny olona tsirairay a dia zay défaillance zay lasa fenoana amin'le trosan'ny olona indray dia zay no hita hoe tsy mety zany zay a mifanohatra amin'ilay mission any fanjakana. Tsy takona fenina fa mibaribary ny fitavozavozana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra sy fandraisana andraikitra manoloana ny tranga tahaka izao. Efa tany amin'ny volana May ohatra no nisiana trangana tazomoka tao Ikongo. Aty amin'ny volana Jolay vao misetsika amin'ny mandinika ary hatreto tsy misy taremarika mazava sy ofisialy. Andro maromaro teorian'ny tranga fanampoizinana ara-tsakafo nahafaty olona ampolony maro tamin'ny faritra maro mbola tsy fantatra ary mbola tsy voafaritra mazava ny tena zava-misy marina ny tarika ny loza. Eo ampiandrasana ny valim-pitiliana any ivelany anireo singa-tsakafo nafaty sy namon'olona ny maro ankehitriny. Tsy azo amidy ny fiandrianam-pirenena, tsy azo zaraina ary tsy azo anaovana tombom-barotra politika. Anisan'ny mariky ny fahaleovantenantsika ara-tantara, ara-jeografia ary ara-politika ny fananantsika zo manontolo amin'ireo nosy malagasy ireo, hoy ny filohan'ny Antokotrikafo manoloana ny dinika ny fanaovana tamin'ny ra Frantsa momba ireo nosy malagasy ireo. Tsy azo sika ekena ny fanemorana lava amin'ny fanekena izany satria zo efa raikitra fa tsy zavatra mbola andrasana hifanarahana amin'ireo vahiny. Madagasikara no tokony hitarika ny fepetra sy ny fehi-kevitra rehetra hoy ny fanehoan-kevitry Elia Rabevahiny filohan'ny Antokotrikafo. Maromaro miteboka noa tatitra ndesan'ilay délégation malagasy zany zay ny fampiresaka sy ny fampidinika tamin'ny frantsay mahakasika an'ireo nosy malagasy ireo fa ho azy zany mahafilohan'ny Antokotrikafo tsy dia hiditra loatra zany amin'ilay hoe izay teboka ny fampiresan'zareo tao na hoe nitakin'ilay délégation malagasy satria le izy efa fantatra fa ny zavatra tiana hiviana zany na ho an'ny la France na ho an'ny André Rajoelina dia ny fiaraha-mitantana na cogestion andreo nosy ireo manamafy an'izany ny zavatra efa andresahany Emmanuel Macron zany tamin'ny fandalovan'ny tety dia hoe tsy izany ilzepars zany mamaky an'ny Madagasikara fa ny fahantrana izay iainany aloha tokony vahany zany hoe Macron indray zany no lasa mamaritra n'izay tiany Madagasikara ho atao makasika an'ireo nosy malagasy ireo mahasahan'izay rehefa Macron satria inona ny antony fatany tsara fa tsy malagasy ilay mpitondratsika fa frantsay salama dikan'izay zany afaka teneniny sy afaka ataony zany izay tiany atao tsika raha teo ny fampandrosoanan'ny Madagasikara moa zany dia tena mbola ankinina betsaka
amilay fifandraisana amila frantsy ka ho anay zany tsotra ny fomba fijerina n'le izy dia ny hoe raha mbola mpitondra manana raha mbola mpitondra tsy malagasy fa mpitondra frantsay no mpitondra atsika dia zay sarotra miady a mahakasika an'ireo malagasy ireo fa raha tena anao tsika ny zavatra tokony ataontsika voalohany aloha dia hoe ahoana anao fahatsika mametraka mpitondra tena malagasy ty tanindrazana sy sarotiny amin'izay natao hoe fiandrianam-pirenena zany izay tsika vo afaka mitady ny fomba rehetrarehetra hanesorana any la frantsa ao amin'ireo nosy malagasy ireo apetrako tsara hoe hanesorana any la frantsa ao amin'ireo nosy malagasy ireo satria historiquement géographiquement nandrafin'ny lalàna ihany koa dia fa mazava fa ny Madagasikara reo misy raha teo in'le fehikevitra ny firenena mikambana tamin'ny 12 décembre 7 sivanjato sy arivo iny zay nazotsika n'ilay résolution 3491 izy iny dia fa mamaritra mazava tsara ny Madagasikara ireo dia ny fampiresahanao atao zany dia tsy tokony hijanona amin'ny zavatra anankiray fitokana dia ny hoe ahoana ny fomba nisorana la frantsao frantsay nefa manao be marenina dia izay hoe rehefa manao be marenina ny frantsay anjaratsika no mitady ny fomba rehetrarehetra zany hoe ahoana no ahafahana manala ny la frantsao inona ny fitaovana le pelatanantsika ahafahana manao an'izay le fitaovana tiako resahana zany dia ny hoe manana ny opinion publique malagasy tsika le mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao tsy afaka anao an'izay aloha satria fantatritsika hoe inona ny zava-rehetrarehetrany misy ihany koa ny opinion publique internationale indrindrandrindra ny opinion publique frantsay mila tsy tiavatsika fomba ihany koa fanentana anazy anampy atsika am'ireo sahala amin'izay ny amin'ny lafiny diplomatie dia hoe inona ny tokony ataontsika firenena na vondrona sahala amin'inona ny tokony anampy any Madagasikara amin'ireo fitakin'ireo izay zavatra izay nefa dia averiko ihany hoe tsy andry rajoelona izay frantsay no afaka anao an'izay fa tsy maintsy mitady mpitondrotsika tena malagasy apetrakitsika amin'ny fitondrany dia iny no afaka hiaro ny fiandrianantsika eo amin'ireo nosy malagasy ireo fa rehefa tena jirenao izy ilay teboka izay taterin'ilay délégationna malagasy dia hitanao le izy hoe lalana morosy tsikelikely makany amin'ilay hoe caugestion satria i Madagasikara indray no mangataka ao anatin'le izy mangataka tsika ny hoe mba ahafahany mpiaroka malagasy mikaroka ihany koa reo amin'nosy malagasy ireo mangataka tsika mba ahafahany mpanjono malagasy manjono miodidina ny faridranomasitsika amin'ireo nosy malagasy ireo mangataka zany zay ny zavatra hovaingana ao anatin'le tatra izany mbola manamarina fa hoe tsy izao fitondrany zao koa no afaka hiady ny tombotsoa atsika amin'ireo nosy malagasy ireo ka feheziko le izy hoe raha tena teanoe niady makasika an'ireo nosy malagasy ireo tsika zany hoe raha tena hitady ny fomba ny sorana ny la frantsao andao atombotsika aloha amin'ny fametrahana mpitondra tena malagasy tia tanindrazana ary sarotiny amin'ny fiandrianam-pirenena fa raha mbola olona frantsay fa tsy malagasy no mitratana antsika dia izy hoe manasarotra miady makasika an'ireo nosy malagasy ireo tsy ekena araka izany ny fiaraha-mitantana amin'ireo vahiny manana ary afaka miaro ny tany ny malagasy ny paikady no mila amafisina eo ihany koa ny fisitrahan'ny vahoaka tombotsoa azo tsapahitanana amin'ny fitantanana ireo nosy malagasy ireo betsaka ny tombotsoa azo trandrahinao amin'ireo nosy ireo izay heverina fa tokony hisy fiatraikany amin'ny toe-karena malagasy ho hiatrany ny fanazavany ny zava-dehibe ny iverenan'ireo amintsika aloha tanitsika ireo zay ampiasany Madagasikara azy indray rehefa aveo tsy hidiran'izasy zay ao anatin'izay fa ny zava-dehibe dia le iverenany amintsika ilay izy kosa nefa zany dia ombona-kevitra mihitsy satria isany mampirorosaina ny voaka malagasy zay dia ny hoe ny fiverenan'ireo amintsika dia tena mba tokony hitany malagasy isitrahany malagasy no vokatsoa ao amin'ireo nosy ireo dia misy arembe ao anatin'ireo fantatsika hoe misy sismoana gazy ao misy sismoana pétrole ao toerana afaka anaovana fikaroana sy ny karazany eo fa akoatran'izay ilay position géostratégique ny Madagasikara amin'ny alalan'ny fisian'ireo nosy ireo zay koa zany ny zava-dehibe ao anatin'le izy akoatrany hoe fisina droit de passage ho an'izay sambo mifamezivezy eo zay tokony hiditra amin'ny kitapombola ny malagasy zay zavatra zay tsy ho sarotiny amin'izay mihitsy koa zany ny vahoaka malagasy raha tsy mahazo antoka hoe misy mpitondra fanjakana tena hoe vonona hiaro ny tombotsoany tena mba hanao ny fomba rehetrarehetra isitrahantsika ny tombotsoa avy amin'ireo nosy malagasy ireo dia izay ny iverenako foana tary amin'ilay voalohany hoe tsy maintsy alohantsika mametraka mpitondra fanjakana tena tia tanindrazany sarotiny amin'ny fiandrianam-pirenena ary vonona hanova ny fitantanana ny firenena mba ahafahany malagasy tena misitraka ny areny zany
dia ray amin'ny arena ny arena ao amin'ireo a nosy malagasy ireo satria raha vao tsy mbola mahazo antoka amin'izay zany ilay vahoaka malagasy dia mazava ho azy fa tsy hamakoloha na mety hoe tsy iraharaha ny ady mahakasika an'izany nosy malagasy zany tsika ny malagasy dia izay nataoko hoe andao atomboka amin'ny fametrahana ny mpitondra tena malagasy vonona hiara ny tombontsoatsika sy mba vonona hizara ny arem-pirenena aradrariny zany mba hisitrahany ny malagasy rehetra. Tsy manana fototra hijoroana mazava ny fitondrana malagasy amin'izao raharaha izao. Raha zava-dehibe tahaka izao no jabahana, tokony ho filohan'ny repoblika na farafaratsiny ny premier ministre no nitondra ny feon'ny firenena sy ny malagasy, io kosa ny mpamakafaka raharaham-pirenena. Manjavojavo tanteraka ny amin'ny fomba fifampiresahana anaty efitrano mikatona izay tsy misy fanazavana amin'ny malagasy na amin'ireo androm-panjakana misahana izany. Fitakiana manontolo no andraindraina fa tsy sarina ady toy izao fotsiny, hoy ihany ny fanirisoa Razafy Manantany. Ny Ilzay Parsa rehefa za moa zany ezaka namaky za tsy miditra any amin'le formana hoe délégation sy sisa zany zay zany hita amin'ny fitondram-panjakana zany hoe reny ny veriny fa poids lourd juriste diplomate afaka hiady amin'ilay Ilzay Parsa zany fomba fijery ny fitondram-panjakana iny fa eo amin'le fehi-kevitra zany tsotsotra zany misy teboka eo amin'ny 10 eo fotsiny dia nisongavina atao anatin'izay ny resaka hoe onitra dia metraka drafitra sy fandaminana sy sisa miady zao hoe mba tsy ny sarety mialohan'ny omby tsy mbola nahita tao anatin'ilay fanambarana zay nataon'ireo solitena malagasy ny adevitra momban'ny Ilzay Parsa ny amin'ny hoe famerenana manontolo. Io moa zany tokony izy inona foana satria mazava be ny résolution 1979 zay fahatsika teo anivon'ny Nations Unies dia mifampiarana amin'izay ny tokony atao dia famerenana manontolo. Ary zay nefa nataony le grand juriste rehetra teto amintsika reo mpahay fifandraisany raisam-pirenena sy diplomate teto amintsika zany ny amin'ny hoe efa azontsika atao no mitaky ny famerenana manontolo reo nosy malagasy reo zany. Donc zany ny adevitra rehetrarehetra zany aloha zany dia tokony heverina fa adevitra ananexa daholo mihoatra n'ilay hoe famerenana manontolo. Ahoana moa no iresahana hoe dia omeo onitra zay nefa ianao raha tsy samy teny hoe avereny manontolo. Ny fahafahana mamerina manontolo, ny fahafahana mangataka onitra dia efa misy didy eo am-pialatananao, misy fandresena eo ambany masinao. Ary efa misy fanazavana ny amin'ny hoe efa anao le izy zany. Noho izany zany rehefa atsika le nosy malagasy satria averina amintsika dia eo amin'izay zany mandeha ny adevitra faharoa ny amin'ny hoe omeo ary onero zahay. Zany raha ara-pitsarana ka ny azy fijeriko an'izy mbola fampandrina disa fotsiny ihany zany. Raha ny tokony io zay nge dia zao hoe resaka fahaleovan-tena io indépendance, resaka fiandrianam-pirenena io souveraineté. Dikan'izay zany iza no garant ny indépendance sy ny souveraineté ny filohan'ny république. Ary raha tsy ny filohan'ny république ilay izy ny premier ministre faravaratsiny zany rehefa tsy nandeha ny filohan'ny république naverina nandeha ny premier ministre fa sady tsy nandeha ny filohan'ny république ny tsisy premier ministre. Raha ny tokony io satria adi-bavam-be ilay izy enjeu économique sy stratégique dia tokony filohan'ny république sy ny premier ministre ny miaraka tany. Tsy ekena intsony ny fitondrana mangingina sy miafina ny raharaha momba ny tanin'ny firenena. Tsy fifampirarahana intsony ny resaka Ilzay Parsa fa fitakiana mazava sy tsy azozongozonina, hoy ihany ny fanehoan-kevitra. Zo efa azontsika io ka izay tsy samy takiny azy amin'ny anaran'ny firenena dia mandany maha-malagasy azy. Tanin'ny Madagasikara ny nosy John Donova, Europa ary Basad da India. Tokantrano iray ahitana olona 5 no indray narary vokatry ny fanampoizinana ara-tsakafo ny setany Ambatoratsy faritra Antalaha ny sabotsy 20 jona lasa teo vokatry ny fihinanana mayonnaise. Izy ireo ihany no nikarakarany sakafo nohanin'izy ireo raha ny fampitam-baovao. Ny 4 amin'ireo marary no tsaboina ao amin'ny hôpitaly be Ambotomanga Antalaha fa ny iray kosa any Sambava. Omaly alatsinainy no tonga nanantona teny amin'ny hôpitaly izy ireo ary rehefa nahitana fihatsarana ny fahasalaman'izy ireo raha ny fanazavany talim-pasitry ny fahasalamam-bahoaka any Sava. Mahakasika ny fanampoizinana ara-tsakafo izay nitranga atao amin'ny distrikany Antalaha tao Antampotanagna dia nisy tokoa ilay izy fianakaviagna araiky
dimy mianaka moa izy ireo zay nihinagna sakafo mayonnaise à la macaroni ny asabotsy dia tonga tamin'ny hôpitaly ny latsinainy maraigny araka ny voalaza teo misy ny la fièvre ny fivalagnana ny fandoavagna zay nitarika ariragna ary atsika mivolagna zao moa zegny dia efa azo lazaigna hoe miatsara ny toe-pahasalaman'izy ireo naneho ny heviny mikasika ifampozina ara-tsakafo io ny solombavam-bahoaka Anantalahy Nasira Julien ary nilaza fa iahina ho ny menaka nampiasain'izy ireo no nahatonga ny aretina nahazo azy dimy mianaka ka eriky ndraiky zegny magnentigna antsika vahoaka zegny hitaligny detaligny amin'ny resaka menaka sakafo araky ny fahazoana zay toko io zegny menaka sakafo nividigna amin'ny vraky zegny nazohogna azy narazalaza takeo menaka amin'ny tavoangy izaky nialy ake ny voavoany any menaka nivangegna amin'ny vraky any sy njarany aza vangegna mivangaraha mora ngita azy bénéfice be loatra fa matozy mora misy antony na izy halatra na izy raha tsy manjary mahafaty naneho ny heviny mikasika ny fahampozina ara-tsakafo miseho amin'ireo faritra maro manerana nosy ihany koa ny solombavam-bahoaka Siteny Randriana Solonyaiko tao amin'ny pejy Facebookiny ny amin'ny mbola tsy nivalian'ny fitsirihana ofisialy ataon'ny fanjakana ny tsy fanaovan'ny ministera amin'ny fahasalamana na gouvernement tamin'ny fanambarana mazava ary ny amin'ny tsy fisian'ny tompona andraikitra mitondra fanazavana sy fepetra entitra isorohana izao trango izao amin'ny ho avy mipetraka ny fanontaniana ho ny folo-hevitry ny antenimieram-pirenena raha toa ka avela ho fady sy kelikely ny malagasy vokatry ny tsy fahaiza-mitantana sy ny tsy fandraisana andraikitra amin'ny raharaha lehibe toy izao manoloana izany indrindra dia mangataka fanazavana sy fepetra entitra avy amin'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny manoloana ny tranga fanapozina ara-tsakafo na hafatesana olona ampolony maro teto amin'ny firenena. Nahitana fidinany R200 isaky ny litatra ny vidina gazoil sy essence sans plombe nanomboka androany voalohan'ny volana Jolay 2022. Nisy fidinana R704 isaky ny litatra izany raha R505 ny litatra iray teo aloha. Ny lasantsy sans plombe kosa R305 ny litatra raha R505 izany teo aloha. Raha ho an'ny solika fandrehitra kosa dia ny hena R50 izany ka lasa R303 ny litatra raha R30703 ny volana Jona teo. Fanitsina mifanaraka amin'ny fiovan'ny vidin'ny solika maneran-tany no anton'izao fanapa-kevitra izao araka ny fanazavana. Raha ny fantatra moa dia maro tamin'ireo tompam-panjara solika no tsy nahitana solika omaly raha ho an'ny teto Antananarivo. Olana ara-pitaterana ny voalaza fa nampiaton'ny famatsiana raha ny fanambaran'ny OMH. Miditra amin'ny andro faharoa amin'ny fanadinana BEPC ireo mpiadana 27 sy roetsy manerana ny nosy. Tamin'ny ankabeny, nizotra tampilaminana ny fanadinana BEPC teto amin'ny foibem-panadinana CEG Timazaza izay nahitana mpiadana 9 mpianatra 20 tamin'ireo no totonga ny atrika ny fanadinana. Amin'ny ankabeny aloha milamina daholo fa ny mpiadana eto zao eo amin'ny 20 eto amin'ny CEG Timazaza dia 20 amin'izay ihany no absent. Tsy nisy mihitsy moa zany hoe satria fa nasiana soratra teny amin'ny anina tamin'ny fijerevana salina hoe teny amin'ny vavahady hoe tandremo manadino convocation, tandremo manadino inona sy carte d'identité, tsy azo hitondrana telefôna dia efa milamina daholo tena marina amin'ny ankapobeny efa milamina daholo tsy dia nisy olana firy tsy nisy olana mihitsy moa zany tena marina tsy nisy aloha le ka fa raha sendra misy zay dia jerenao ihany hoe satria zay nefa manana lista tena marina dia jerena eo hoe ao anatin'ny lista tokoa ve zany dia azonay anaovana convocation. Feno fahavononana ireo mpianatra tamin'ity andro faharoa ity. Ny taranja matematika sy français no natrian'ireo mpiadana BEPC androany. Na dia eo aza ny tahotra, tsy dia misy atahorana ireo taranja natao hatreto raha ny nambaran'izy ireo. Ana manokana tsara aloha le andro, tsara le izy sady efa natao révision daholo any. Atiana re aloha azo ihany fa ambony mihitsy ny tokony ainy tena mino hoe tena ambony daholo reny. Dia ny manaraka eo moa moramora ihany manaraka eo dia tsy dia maninona tsy safidy option be le
tia mahay langue koa dia zay no tonga nasafidy be. Misy manatitra aloha e aterina sakafo fa raha sady mitondra tsy vita fa mafesatra be le izy. Dia alavitavitra mody alavitra be mihitsy moa fa tsy alavitavitra. Dia miala amin'ny firy ny miala any an-trano amin'ny enina dia tonga aty amin'ny fito sasany eo ngambany na amin'ny fitofito eo dia tonga aty. Mieritreritra lesona fotsiny nandalana fa tsy mieritreritra lalana fa lesona fotsiny eritreretina dia manao révision fotsiny sisa fa tsy mianatra tsony fa mierina fotsiny. Samy manana ny lamina napetrany ireo ankonana manana mpiadina BEPC. Betsaka amin'izy ireo ohatra no monina lavitry ny foibe mpanadinana, misy ireo mandeha irery, misy koa nefa ireo miaraka amin'ireo ray aman-dreny na dia tsy lafim-podina azy. Ambonimbony ihany tokony hainatra eto fa mbola tsy fantatra sy hotoana ataoko hoe tsy dia mitovy ihany fa zavatra efa natao daholo ihany mipoitra. Raha anao be dia raha sanatria misy latsaka be anao dia ny ankizy mihitsy misafidy hoe aterina aty barakareta izy amin'ny vezivezy sainy efa miasa amin'ny fianarana mbola misy koa ivezivezy mbola hody sakafo dia aloha aterina. Vola manokana aloha tsy misy fa zay ompela-tanana ihany ny ampiasaina satria ny tena miasa tena fa tsy misy vola be tena fa arakaraka le ankizy manao fanadinana ihany fa ny tokony aina mba manatena ho afaka mafy ihany fa tsy maintsy atrehana satria ny ankizy mba tena ho tafita. Ny taranka histoire sy physique chimie no ohatra n'ireo mpiadina rahampitso Ararby. Misy sokajy roa azon'ny mpianatra no savidina ny BEPC. Ho an'ireo mifidy ny option 1 dia taranja fito no ataony ary efatr'andro ny fanadinana. Ka ny alakamisy dia miatrika ny taranja anglais na allemand na koa espagnol. Ny an'ireo option B kosa dia taranja enina ary tapitra rahampitso Ararby ny fanadinana. Raha ho an'ny faritra Bohe manokana dia mpianatra miisa 2,780 tamin'ireo nisoratra anarana miisa 4,290 sy iray alina manerana ireo Cisco enina mandrafitra ny fari-piadidim mpampianarana ao Boeny no tonga niatrika amin'ny fanadinana BEPC raha ny omaly alatsinainy. Raha ho an'ny Cisco mahajanga voalohany dia ankizy lahy 7 taona ny zandry indrindra ary vehivavy 7 taona kosa ny zoky indrindra tamin'ireo mpiadina miisa 7,703 ny soratra anarana. Raha vita omaly ny taranja malagasy sy ny taranja SVT dia ny taranja matematika sy français no natrehan'ireo mpiadina androany talata. Raha ny loharanom-bavao dia nomboka n'izy omazao ny fisarana ny taratasy mpanadinana ary ezahana ny voan'ny valim-panadinana ny amin'ny faraparan'ny herinandro ambony ihany ho an'ny Cisco mahajanga voalohany. Enambifolo andro aty aorian'ny angany tao Mahajanga mbola tsy hita hatreto ny sambo antsoina hoe Asfardad Windio na AW. Mety ny fikarohana saingy mbola tsy misy vokany. Ny alatsinainy 12 jona lasa teo no niala tao Mahajanga ho an'ny Motramodo, Androa, Komor ny sambo antsoina hoe Asfardad Windio na AW araka ny tatitry ny Agence Portuaire Maritime et Fluviale na ny APMF. Nitondra olona 3 ity sambo ity ka ny 12 amin'ireny no ekipa-tsambo. Teratany malagasy ny ankamaroan'ireo mpandeha, 14 faingo 4 no teratany komoriana ary iray afghan. Raha ny tokony ho izy, 3 andro aorian'ny alany tao Mahajanga no atongavany any Motramodo. 5 andro aty aoriana nefa mbola tsy tonga ny Motramodo ity sambo nitondra entana 15 taona ary tsy hita ny radara intsony hatreto. Ny aliny 12 jona no nisina fifandraisana tamin'ny farany raha ny vaovao ihany. Natomboka ny alakamisy 20 jona teo ny fikarohana. Ny sambo mpitsirika antsoina hoe Antsantsa no nanao ny fikarohana saingy tsy nahitambokany izany hatreto. Nisy ihany koa fiaramanidina ara-kompania malagasy saingy hatramin'izao dia mbola tsy hita ny sambo AW. Entsakilan'izany, niangy avy ao Mayotte ihany koa ny fiaramanidina manokana mpanao fikarohana an-dranomasina anampy ny patrouilleur Antsantsa hikaroka ny sambo AW. Iara-iasa noho izany ny Mayotte Flight Service sy ny Madagascar Flight Pilote amin'izao fikarohana izao. Any Ethiopia mbola mananja fomban-drazana sy ny kolontsaina ireo vehivavy anambady any amin'ny faritra Ethiopia. Rehefa andeha anambady mantsy ny tovovavy iray dia tsy maintsy kapohan'ny lehilahy kavady azy.
tsy mijanona fikapoana raha tsy mandeha rano lamosiny retovavy ho marika ny mpovo-fitiavana izany ary tsy mahazo mitenina mivazavaza ilay vehivavy eo am-pikapoana azy. Izy no Melissa Sloanina izay vao 27 taona avy any amin'ny pays de Galles ny tenany fa monina any Royaume-Uni ankehitriny. Velotaraina ny tena fa tsy misy mpampiasa mety handray azy asa mihitsy any atoerana noho ireo tomboka vatsy na tatouage miisa 700 eny amin'ny tarehiny sy ny vatany manontolo. Raha sendra misy mpampiasa manaiky azy asa indray dia manadio ireny toeram-pivoahana ireny no ilana azy. Tena mampitolagaga ity renim-pianakaviana rehefa nahazo taona ahitana tandroka mitombo mivantana eo amin'ny andriny. Tsy vokatry ny makiazy na fanamboarana fa tena mitombo amin'ny hodiny tokoa izany. Araka ny fanazavan'ireo manam-pahaizana moa dia ity tranga ity no antsoina hoe cutaneous horn, karazana hoditra mitombo tsy araka ny tokony izy izay mety vokatry ny fahanterana na antony ara-pitsaboana hafa. Ohatra ny olona teny amin'ny amoron-dranomasina foana sy avaratry Portugal ny alahady 7 Jona 2024 lasa teo raha nahita raona ny valim-balo izay nitsofiny rivotra namonjy ny morontsiraka. Tranga izay miparitaka tamin'ny tambazotra sosialy ary tena zava-misy tokoa. Nisy tamin'ireo olona teo amoron-dranomasina ny hevitra azy ity ho tsunami ka nampisarotaka ny maro. Avy hatrany dia nangoronentana ny olona ka lasa nitsoaka. Midanika ny andro mamay be izay toerana rehetra aleha. Miakatra avo be ny maripana hatry ny maly tamin'ny faritra maro tao Frantsa. Maripana sokajiana ho ambony indrindra hatramin'izay ho an'ny vanim-potoana toy izao. Andrasana ioatra ny 40 degré Celsius ny hafanana rahampitso. Nandefa fampitandremana mena noho ny ainandro ny Météo France. Fampitandremana manakera amin'ny Île-de-France sy ireo département 12 hafa. Izao Météo France izao no maripana avo indrindra amin'ny drafitra fiarovana amin'ny ainandro ary mampiakatra ho laharam-pahamehana ny fiarovana ny fahasalaman'ny daholobe. Ankoatra ny fiantraikany hafanana amin'ny fahasalamana dia misy akony ara-toekarena ihany koa. Efa nisy ohatra ireo mpizahantany nanapa-kevitra ho nanova ny drafim-pizahantany saika ataony ao Paris. Misy ireo hanao fitsidiana tranom-bakoka ary misy ireo mitady toerana maloka toy ny zaridaina izay ahafahana manalefaka ny hafanana, mitady toerana misy hazo sy ahitana rivotra madio hanamavanana ny hafanana miompampana raha ny fanazavana hatrany. Loza mitatao amin'ny fahasalaman'ny rehetra izao hafanana migaingaina any Paris izao araka ny fampandrenesana ofisialy navoaka ny Météo France sy ny sampandrarahana misahana ny fahasalamam-bahoaka. Fampitandremana ny loko mena mono natao mba ahafahany ireo manam-pahefana mandray fepetra manokana indrindra ny prefektura toy ny fanakatonana sekoly na famerana ireo hetsika mety hampitombo ny loza. Ho an'ny androany talata dia maro ireo sekoly no nikatona. Eo koa nefa ireo aman-dreny izay nitaraina noho ny tsy fisiany enti-manana sy tsy mahafantatra ny tokony atao no fiarovana ny zanany. Tsy vitsy ihany koa ny orinasa no mandray fepetra manokana amin'ny fandaminana ny ora fiasana. Tsy ny sehatra ara-tsosialy sy ny toe-karena ihany no voakasika ity toetrandro ity. Nisy koa hetsika ara-panatanjahantena sy ara-kolontsaina no foanana toy ny tany Lyon izay nanapahany mpefe-hevitra fa tsy azo atao intsony ny fivoriana lehibe rehetra. Tsy fanalavitra amin'izany ihany koa ny any amin'ny départementa hafa raha mitony fiakarany hafanana raha ny fanazavana. Mihamafy ny toetry ny andro, mihamafy koa ny fepetra raisina. Mety hitarika fanelingelenana goavana ho an'ny mponina ireo fepetra saingy ilaina mba hisoroana ny loza lehibe kokoa amin'ny fahasalaman'ny vahoaka. Miantso ny rehetra ho mailo sy tandrina hatrany ireo tompon'andraikitra sy manam-pahefana ao Frantsa indrindra fa ny olona marefo toy ireo zokiolona sy ireo ankizy.